Miaravatsika amin'izao alahady hariva 20 ny volana septambra 2024 izao. Reny ny raha tsika nahity reny miparipary fa mpamono'olona kriminelina io fitondrana ataoko anaty farankintsosina zay tsy ara-dalàna io, fitondrana rajoelina zay mpamono'olona faobe efa ela namitahana sy nampandriana drisa atsika vahoaka malagasy. Rajoelina de tsy zoviana fa raindahany amin'ny laingy ny fitaka ny fampanantenana pôkaty efa impiry izy no nilaza fa ho foana ny delestazy hamokatra megawaty tsy tambisaina ary tsy izy tsony zany olan'ny jiro sy rano zany rano fampanantenana nataony sy mivelo rano nataony. Mahay lavitra hono izy noho ny mpitondra teo aloha nefa de izao ny vokany. Fampanantenana ny tsy misy ary koa hafanana amin'ny fampizarazarana ny vahoaka malagasy. Zany dia mba hahafaha manjakazaka mbola tsy nizarazara ohatr'izao ny malagasy tao anatin'ny 80 taona. Ka mazava ankehitriny fa tsy mifidy na iza na avy aiza fa tapitra nisy fandaroafana bomba lacrymogène ary koa fitifirana tamin'ny bala tena izy, baly réel nataon'ireo gendarme milisiny manerana ny nosy nahafatesana olona tsy manatsiny maro, nandratrana olona tsy tambisaina sady maratra mangiry firarabatana no marary hatrany amin'ny fosiny saina manoloana ireny herisetra sy habibin'ireo zandary tsy valahara tsy hay intsony ny ilazana azy ireo. Ka ny tena zavatra tsikaritra mampalahelo ary maharombotra dia ny baiko nomena an'ireo lazaina fa mpitandro filaminana gendarme moa ny tena ankamaroany zay nomena baiko hisakana ary andaroka lacrymogène ireo olon-tsotra zay tsy manatsiny manao fitakiana ampilaminana ary etsy an-daniny dia mijery fotsiny mamela ireo andian-jolahy andian-jatovo mazava ho azy fa voakaraman'ny fitondrana karana etsy an-daniny io hidaroka ary koa anao herisetra amin'ny vahoaka angalatra mandroba mamaky tsena ary manao zay andravana ny tolona anomezana tsiny fa avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana no mahatonga ny korotana. Tsy adala akory ny vahoaka malagasy ka tsy ahita ny zavatra tena marina zay niseho.
Ka tamin'ny fotoan'andro nanongam-panjakana ny zalahy tamin'ny taona 2024 de nisy ndraiky alahy zay ray aman-dreny mba ray aman-dreny ihany nilaza fa tsy maintsy asiana accusation ravalomanana criminel. Reny zavatra miforoporonina nentina teny Ambotsorotry ny olona de izy ihany nampitifitra azy anaovana an'izay teti-dratsy tetika maizina anlihina ny andraikitra tamin'ny mpitondra tamin'izany fa tamin'ity indray mitoraka ity dia mivantana en direct hitapoko hitam-pirenena eran'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ireo sary sy video zay niely niparitaka eran-tany amin'ny alalan'ny tambazotra. Ka tsy misalasala isika milaza fa Rajoelina criminel, Bomba criminel, Ravatomanga zay tsinitsinina moa fa reny atidomiketrika avy ao ambadika ao criminel, ny préfet criminel, ny gouverneur tao anaty farankisosina satria zavatra tsy misy tsy ao anatin'ny lalam-panorenana zany gouverneur zany criminel. Ka isan'izany koa ny tafika ny polisy ary indrindrindrina zandary criminel rehefa tsy mahay miala mazava sy mitombina fa tsy tompona andraikitra tamin'ireny ary mandray fepetra entitra mba hanatsarana ny fampijaliana sy ny famononoana foana ny vahoaka malagasy tahaka ireny. Ka feny dia fanjakana fitondrana tsy ara-dalàna manao fanjakana ny baro sy mamono olona ianareo menakavy sady tsy mahafehy ny fandriampahalemana no tsy maharo ny ain'ny vahoaka malagasy sy ny fananany. Maro ireo olona namoy ireo fananany, very fananana sy potika fananana noho ny fandrobana nataon'ireo olo tsy manjary. Tsy magaga moa fa misy mifanitrana be ireo olona tsy manakoraisina ka rehefa misy ny ranoraraka sy ny kitapo-latsaka de manararoatra daholo. Potika tanteraka ny firenena. Ka ianareo no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanakorontanana ity firenena ity sy ny famonoana ny vahoaka malagasy. Takinay ny fahalanareo amin'ny fitondrana ny firenena fa voapirofo ankehitriny fa tsy mendrika izany velively ianareo. Mialy Rajoelina sy ny firongony mpamon'olona criminel, mpamono vahoaka tointolona hatramin'ny fandresena farany dia ny fialan'ireo tsy valahara fanety be ny tany ireo tsy maintsy mandresy ny tolona na ino kidona na ino kiatra. La victoire ou la mort, masina ny tanindrazana tsy maintsy avotantsika Madagasikara.